Madagasikara dia voasokajy ao anatin'ireo firenena telo voalohany miaraka amin'ny Inde sy Bangladesh hiara-ny fiovan'ny toetrandro ka hianjadiany ny voina matetika. Voatomba ny mpandinika ara-toetrandro fa hitombo hisy ireny voiny ireny ary hamahery vaika hatrany. Ny fanady aliana EPM 12 dia manambara koa fa ny telo ampahefatry malagasy dia tsindrin'ny fahantrana. Ny ankamaroan'ireo dia mila tohanana azony miady amin'ny tsy fahampitsakafo. Hatramin'ny taona 2025 nomeny ny fitondram-panjakana sy ny banky iraisam-pirenena andraikitra ny FID mba hanao ny asa-panarenana ny olombelona sy ny fotodrafitr'asa madinidinika tratra ny voina na ny tsy fahampitsakafo. Miamivangongo anefa ny filana amin'izao vanim-potoana izao noho ny tsy fahampiany ny ento-manana. Ny vokatry cyclone Giovanna eto amin'ny lycée Brickaville dia lasa tsy ampy ny salle, dia lasa tsy ampy araka izany koa ny cours natao, dia tsy navita programme ny ankamaroan'ny mpianatra. Ity faritra ity zany dia lalovan'ny cyclone saika isa-taona zany. Dia indreo metoana zany tamindray mitoraka io zany namely an'ity sekoly ity. Dia io zany navery hevitra anay satria lazereny ray aman-dren'ny mpianatra zany ngala efa tsy misy koa efa mahalagna be ny hazo zany. Dia ahoana ary? Madagasikara dia iaraha mahalala fa faritra andalovan'ny rivo-doza isan-taona miaraka amin'ny tondra-drano ateraka izany. Betsaka ny fahasimbana ateraka izany eo amin'ny lafin'ny fotodrafitr'asa. Ny faty-antoka ara-toe-karena ary koa ny fitombon'ny isan'ny fahantrano ny mponina. Raha nanomboka ny asa ny Fonds d'intervention pour le développement FID tamin'ny taona 3.770 ny taona 7.770 kosa dia nomeny gouvernemanta sy ny Banque mondiale mpamatsy vola andraikitra izy hanarina ny fotodrafitr'asa madinika eny anivon'ny commune. Sekoly, tobim-pahasalamana, tetezana, tsena, rano fisotro. Tamin'ny faran'ny volana septambra 2024 teo dia 307 ny fotodrafitr'asa narenina nanaoron'ny FID. Io ny totaliny. Ny 703 amin'ireo dia sekoly ary ny 507 kosa dia tobim-pahasalamana. Amin'ity taona 2024 itsahany ity dia zato eo zao ny sekoly andalam-pahavitana akoatran'ny tobim-pahasalamana. Tsy mba dia misy ravan'ireny rivo-doza ireny ireo asa ireo satria nokajiana hatrany mba anaraka ny fenitra mahatanty ireny rivo-doza ireny. Misy ihany ny simba raha tsy voasolo ara-potoana ireo varavarana aloha na ny tafo arafesina. Manome asa an-tselika ireo vahoaka tandon'ny fahantrana mafy sy tsy fahampitsakafo ny FID nanomboka ny taona 2024. Voatsimbona manokana amin'izany ny faritra tratra ny Kere sy ireo ny lalovan'ny loza voajanahary toy ny any Androy, ny any Atsimo Atsinanana, ny any Analanjorofo, ny any Menabe sy ny sisa hafa. Vola takalo asa no atao amin'izany ary herintrandro mitotalo 30 tapitrisa andro eo ao no mitakalozina vola 540 ariary raha miasa 5 ora ny olona iray. Hita mahavonjy ain'olona na ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny ity fomba ity ka ankasitra n'ireo antsoina hoe mpahazo tombotsoa. Etaetako dia mbo ahitoy ny asa. Mba ho hisy izy afakafaka ny fahasarianany. Misy zany ny fanadihadiana mialoha iombonan'ny FID sy ireo mpiara-monina antokamina mba alalana hoe amin'ny daty resantsika izao aiza ireo faritra tratra ny fahasairanana. Anisan'izany ny PAM, ny UNICEF, ny BNGC, ny SAP any Atsimo. Momba ny fotodrafitr'asa kosa dia tsy mitsahatra ny mikaroka sy manao fanatsarana ny FID
mba mafy sy ampateza ireny fanarenana sy fanorenana ireny. Ny FID dia manaja ireo fenitra efatra lehibe amin'ny fananganana ny trano sekoly na ny toeram-pitsaboana taony ary mitondra fanatsarana ihany koa eo amin'ny endriky ny trano. Ny fenitra voalohany dia ny mahakasika ny fananganana trano mahataty rivo-doza. Ny fenitra faharoa dia ny fenitra napetraky ny ministera ny fampianarana ho an'ny trano sekoly ary ministera ny fahasalamana ho an'ny toeram-pitsaboana. Fenitra fahatelo dia ny fenitra mahakasika ny fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana. Ny tafitrano ampiasaina dia nokendrena mba hifanaraka amin'ny toetany, indrindra ny any amorontsiraka satria mahasedra ny ara-fiasenina, tsy ilana valitafo ny trano ka mampihena ny fampiasana azo. Ny toeram-pidiovana mora kojaina ary ny lavapiringa tsy mitsika ka voakajy ny tontolo iainana. Ny fandrafetana WC mampiasa hazo vy mitambatra ary ny varavarana vita amin'ny vy sy aluminium. Ny fenitra fahaefatra farany dia ny fenitra manome fahafapo ireo mpampiasa azy toy ny fananganana lavadrano misy pampy atosi-tanana. Ny tafitrano voalaza teo dia mampihena ihany koa ny tabataba ateraky ny oram-baratra sy misakana ny hafanana be loatra tsy ampita ao an-trano. Ny FID moa na ny Fonds d'intervention pour le développement dia anisany nanana fanekem-piarahamiasa tamin'ny CPGU amin'ny fanapariahana sy ny fampiarana io fenitra mahakasika ny fananganana trano mahataty rivo-doza io, satria ny FID dia anisany ataontsika hoe lohalarana amin'ny fananganana fototrafitrasa ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Ary tao anatin'izany ny fototrafitrasa izay nambaron'ny FID dia tsy nisy voakasiky ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna Sirina. Ho anay teknisianina moa zany rehefa mahita ny zavatra vitan'ny FID sy ny zavatra efa ataony amin'izao fotoana izao koa dia mafy sy mateza ary mataty rivo-doza ny fotodrafitrasa izay vitany sy ny ataony amin'izao fotoana izao. Manaja ny tontolo iainana, mora ampiasaina ary manana endrika mahafinaritra ny maso. Le tombontsoa tena niova sady misongadina zany dia fahavitan'le trano amin'ny fotoana fohy taoriana cyclone satria teo anatin'ny 5 volana eo zany aoriana cyclone iny dia vita tanteraka le trano. Ny fitrangan'ny tranonay taloha dia ravan'ny cyclone Giovanna iny ny tranonay. Trano zao aloha dia tena tsara e. Tena tsara rafitra no sady mateza dia raha misy cyclone mandalo dia mety tsy ho rava loatra satria tsara sady mateza ny trano sady mafy. Ny IMO, haute intensité de main d'œuvre moa zay teny frantsay amin'ny teny gasy izy dia adika hoe asa tana maro amin'izao fotoana izao. Arak'izay anaran'izay dia asa no heverina mba ahazoany heritsandrin'ireo olona tsy dia manana fahalalana teknika loatra mba ahazoany asa an-tselika amin'ireo sokajin'asa heverina fa heveriny fa mahasoa ny manodidina azy, anisan'izany ny fanadiovana tanàna, anisan'izany ny fanamboarana lalana, ny fanokafana ny lakan-drano entiny manondraka an'ireo tanimbary ny manadio ny tsenany. Ny tanjona kendrena dia ny azona miantefa amin'ireo olona trapasairanana amin'ny lafiny ara-tsakafo. Ny akon'ny rivo-doza teto aminay dia mafy ary nahery tokoa satria
raha natao hoe ny tranomponina angamba ny tranopotiky ny cyclone dia any amin'ny 80 isan-jato any. Nidina be ny fari-piainan'ilay olona satria ny voalohany ny asa moa tsy misy, ny tanimbary simba, ny masombolo tsy misy, natao hoe ny mangahazo sy ny karazany, indrindra ny vokatra fahazahoana vola isan-taona potiky. Noho ny fandalovana cyclone zay aloha dia nandray andraikitra ny fidy. Raha nandray andraikitra moa ny fidy amin'ny commune Vohitra Anivona dia hoe anome asa tana maro imo zany amin'izay faritra tena sahirana. Dia ny critère niraisina voalohany moa zany voalohany ny vehivavy manano tena, ny olona sahirana, olon-dehibe sahirana mbola tsy manana taona ambony be afaka miasa, dia ny vehivavy mitaiza antitra sy mitaiza kilay-maina. Dia tamin'ny cyclone Jovana dia ny trano robaka, betsaka ny olona robaka trano maromaro mihitsy angambana, ny volome dia foafoatra aby sy. Nataon'ny fidy anay aloha dia isaorany zareo fa zareo zany mba nagnome asa amin'ity lalany ity mba misy azahoanay vola, ividiananay sakafo, amelomanay vatana noho ny tegna magnano velon-tegna viavy. Asa ataonay magnano kanala dia magnaronarona an'le zegny mbola tsy milamina amin'le bolomagna zany. Ny asa nataon'ny fidy aloha dia tsara satria ny lalana me zany madio, ary avakeo koa zany mba misy volana amenjareo zany mba ividianany manana zanaka me zany dia mividy kahie za madinika mianatra, mividy kitapo, karaha ny togno me zany viavy magnano tegna dia ividianana vary. Marina fa mandalo matetika ny rivotra, la izy mateza zao da matoko sara ka sy baravany rivo-dozako itiky. Vokatry ny voalohany zany dia irisika ny mpianatra hianatra, ary irisika koa hoe ray aman-dreny zany ampianatra ny zanakay, ary vonika koa hoe zany hiaro magnodidina eto mba sisy zavatra nimba mireto zavatra sara nome mpanjakany reto. Ny sekolay dia madio sara, mahafinaritra, antony ny rivotra, misy fitaratra, antony ny hafanana, ary koa misy WC fanasana tagnana rehefa avy nivoaka, mampazoto mianatra ny sekoly. Toa betsaka ny asa vitan'ny fidy, kanefa maro noho izany ny ezaka tsy maintsy mbola atao. Mafy, mateza, vokatra maharitra, ireo ny tarigetra mibaiko ny fidy amin'ny asany ankehitriny ka tia ny fampizarana ny mpiantsehatra rehetra.